aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Antso farany mialohan'ny fandravana. Antso farany mialohan'ny fandravana. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio ato amin'ny bokon'ny Jeremia toko 9 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Antso farany mialohan'ny fandravana. Amin'ny ty volana martsa ty riavako malala dia mibanjina lohahevitra vaovao indray isika dia ny hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo. Zany indrindra no asehoan'ity mofinainantsika ity. Efa kofe kely sisa no miazona any Joda sy Jerosalema eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ny maha olom-boafidy azy. Ambara mantsy fa manao toy vakana sesilany ny faharatsiana nataony ity fanjakana atsimo dia ny fanjakany Joda ity. Tsy nanaiky an'Andriamanitra izy, nanao faharatsiana izy, nanompo sampy izy, tsy natoky ny fitarihan'Andriamanitra fa dia ny antsampo tany amin'ny firenena hafa, nivavaka tamin'ny Andriamanitra hafa ary tsy laitra no tenenin'ny mpaminan'Andriamanitra. Dia indro hitambesatra aminy ny vokatry izany tsy fankatoavany an'Andriamanitra izany. Na izany na tsy izany dia indro naniraka any Jeremia mpaminany Andriamanitra. Jeremia mpaminany lay mpaminany niavaka tamin'ny mpaminany rehetra izay nisy, lay mpaminany samaty. Raha milaza ny hafatra avy amin'Andriamanitra marina, ambara mantsy fa mpaminany milaza loza i Jeremia. Milaza loza ho an'ny firenen'Andriamanitra izy satria efa akaiky ny faharavana. Tototro ny faharatsiana loatra ny zanak'olombelona ka dia ho avy Andriamanitra andrava azy. Noho izany no anaovana antso farany. Antso farany ndra mbola misy any fo manaiky hibebaka. Antso farany ndra mba hiainy any ny afatr'Andriamanitra izy. Zany no ahitantsika amin'ny andininy voalohany hoe tsofy ny anjomara. Tsofy ny anjomara, taira, foazy amin'ny toromasom-panany. Avelao izy ireo haheno, handre ny antson'Andriamanitra. Raha toka i Jerosalema no renivohitry ny fanjakan'ny Joda, manaitra antsika kely ny fiantsona izay mivantana ao Tekoa. Hoy ny andininy voalohany hoe tsofy ao Tekoa ny anjomara. Marina fa eo akaikin'ny Tekoa misy any Beti-hakerema izay toerana avo fitazanana afo izay misy eny amin'ny manodidina, azo itsofana anjomara tsara. Fa ny tena afatra ihany koa dia i Tekoa izay azo afangaro tsara amin'ilay voambolana Hebreo. Voambolana Hebreo hoe tikeo, izay midika hoe aingana. Arak'izany ambara fa maika ity antso ity. Antso izay tsy maintsy atao zao ankehitriny zao. Antso mila tefa maika amin'ny vahoaka izay mivadika amin'Andriamanitra. Mampitandrina Jeremia fa
ho avy ny fandravana. Ka raha tsy haino azy ny olona, raha tsy haino azy ny mpanjaka, dia ho tonga ny faharavana avany avaratra, ny babiloniana, izay firenena matanjaka, tonga hamotika sy hambabo azy ireo. Efa fomba ny soratra masina mihitsy ry havako malala no manatanteraka antso ny filazantsara tahaka izany. Hitantsika tsara alohan'ny nandravana ny Sodoma sy Gomora dia nisy antso natao, nisy antso fa tsy niaino izy dia tonga ny faharavana. Ary tsy hafa noho izany ny antso izay nataony Jona fahizay, ny antso ny olona tany Ninive mba hibebaka, dia niaino reo dia tsy niravana ny tanàna. Ary mandraka ankehitriny ny fiangonan'Andriamanitra dia miteny amin'ny mampaminana an'Andriamanitra azy, miantso amin'ny izao tontolo izao hiala amin'ny faharatsiana, miantso amin'izao tontolo izao hiala ao anatin'ny fahamafisam-pony, fa hiverina amin'Andriamanitra. Efa miseho lany ankehitriny ny marika rehetra hiavian'ny fandravana, ka andreo isika hiara ny fahatezeran'Andriamanitra ka hiara ho potika sy ho rava amin'izao tontolo izao. Miantso atsika Andriamanitra, eny na dia ora farany aza, hiantson'Andriamanitra atsika mba tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Miainoa ry havako ny antson'Andriamanitra aza sondrina, aza variana, aza sodokany amin'izao andro ankehitriny izao, fa tsarovy henoy ny antson'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay niantso izao tontolo izao ho amin'ny fibebahana marina, eny ilay nialanenina tamin'izao tontolo izao hatramin'ny ora farany aza. Izany koa no mbola miatra amintsika mandraka ankehitriny, hiainontsika ny antso ny filazantsara. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompon'ny amin'ny antsonao tsy tapaka, izay mametsovetso ao anatin'ny fosin'ny fanahinay, fa Andriamanitra tsy manary mandrakizay ianao. Misaotra anao Tompo, fa na dia tandondondoza aza izao tontolo izao, eo anatrehan'ny ady lahy sy ny fifankahalana, dia mbola avelanao andre antso-pitiavana, miantso anay hiverina ao aminao. Ankehitriny izay dia manatona anao amin'ny fanetretena, manaiky ny antsonao izay mety efa aminay ka ahatonga anay hibebaka marina eo anatrehanao. Vavaka izay Andriamanitra eo ho an'ity tany izay diavinay ity, tany feno korotana, feno ady, feno rà. Ianao Andriamanitra ilay andrina ny fiadanana no angatahanay, ampitony sy ampilanina amin'ny taninay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.